Dia faly indray ny tenako miarahaba antsika isam-batan'olona, isam-pianakaviana amin'ny fanarahantsika izao fandaharana izay arahantsika amin'izao fitaovana narahantsika anazy izao. Nandritra ny herinandro isika dia nandinika nitondra ny hafatra famelabelarana tetiny amin'ny lohahevitra hoe inona no asany. Antenainay fa nanova ny fomba fisainantsika izany. Nanova ihany koa ny fomba fiarahantsika amin'Andriamanitra ho amin'ny avo kokoa ary amin'ity hariva ity isika dia mbola hijery indray ny amin'ny hoe inona ny asany ka ho jerentsika zany amin'ity andro faefatra ity dia hoe Andriamanitra mitory ny teniny. Koa tononona amintsika tsirairay avy ary zany ny fitahiana isika izay manaraka an'izao fandarana izao dia mivavaka izay mba hisy fiovana eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny toetrantsika ary anana ihany koa isika natao hoe fanoloran-tena. Andeha ary isika hangataka ny fanahy masina hivavaka hitarika antsika ho amin'izao famelabelarana izao. Tompo Andriamanitra, navelanao hisy izao fandaharana izao satria ianao no mandamina ny zavatra rehetra. Mideranao aho satria ianao ilay Andriamanitra mpamorona, mpiamy, mikarakara, Andriamanitra manavitra no mbola Andriamanitra ihany koa izay mandefa ny teninao. Mangataka aho mba amelanao ny fahotanay rehetra na ny mpandahateny na ny mpivory. Aoka ny fanenao masonao aminay tsirairay avy ka ny zavatra izay ambara Jesosy dia ho azo ny saina izany ary aoka hisy ny fampiarana amin'ny fotoana mamety izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Fifaliana ho andray ny miaraka amintsika anatin'ilay lohateny faefatra androany manao hoe Andriamanitra mitory ny teniny. Inona moa no mampitovy ny hafatsy Jaona mpanao batisa sy ny hafatsy Jesosy Kristy? Raha manokatra ny baibolinao ianao, ary minao fa mitovy ny baibolintsika, ao amin'ny Matteo 3:2 sy ny Matteo 4:7-10, dia hitantsika ao ny teny manao izao anaran'i Jesosy: mibebay ianareo fa efa akaiky ny fandrakan'ny lanitra. Antso amin'ny fibebahana ary milaza ny amin'ny fahakekezan'ny fandrakan'ny lanitra. Ka na i Jaona mpanao batisa izay nielohan'ny Jesosy na Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra dia nirahan'Andriamanitra izara ny teniny ary nilaza tamin'ny olona ny amin'ny fibebahana. Natao anao koa io hafatra io. Natao antsika ihany koa io hafatra io. Mibebay ianareo, mibebay isika fa efa akaiky ny fandrakan'ny lanitra. Tiako raha mbanao amen izay mahatsapa hoe izany tokoa dia hafatra tokony ho antsika ihany koa amin'izao ankehitriny izao. Amen. Momba n'inona ary moa izany ny toriteny voalohany entin'i Kristy teo an-tendrombohitra? Ao amin'ny Matteo 5:5, tsy ho vakintsika io toko io fa ho antsika izay te handinika misimisy kokoa ary tokony izany isika, manasa anao mba hamaky ny Matteo 5:5. Fa raha mamaky ny Matteo 5:5 ianao dia hitanao ao ny fanazavany Jesosy, ny toetra ny fandrakan'Andriamanitra, ilay fandrakana ara-panahy, ilay tsy mitovy amin'ny fandrakana izay heveriny maro tamin'ny fotoan'androny sy ankehitriny, dia vakio izany. Ho hitantsika ao fa manazava izy ny amin'ny toetra ny fandrakan'Andriamanitra. Raha mamaky ary ianao, raha mandinika ianao, isika ny resany eto, dia ingane ka mba anakaiky amin'izany ny toetrako sy ny toetranao. Raha tsy izay mantsy dia lavitra ny fandrakan'Andriamanitra no misy atsika. Inona ary zany no sariteny ampiasain'ny Jesosy amaritan'ny olony ho ao amin'ilay fandrakany? Ao amin'ny Matteo 5:17
dia mahita isika eo fa mampiasa ny fanasina na ny sira Jesosy hamaritany olona. 4:40 dia mampiasa indray izy ny amin'ny jiro fahazavana hamaritany ihany koa ny olona. Raha fitinina zany dia ny sira sy ny jiro fahazavana dia ampiasain'i Jesosy io sariteny io hanehoana hamaritana ny olona. Samy manova ny tontolo na ny sira na ny fahazavana. Ny sira dia manova ny tontolo ao anaty, ary ny jiro kosa rehefa ampiasaitsika dia mirehatra izany ary ny any ivelany no voakasika. Isika ihany koa zany ry havana malala amin'ny maha kristianina antsika dia tokony hanova ny tontolo misy anao ianao, fa tsy ianao indray no ovan'ny tontolo izay misy anao. Amen. Ingane isika tsirairay avy izao mba hatrapan'izany hoe isika dia fanasina sira, natao hanome haina, hanome tsiro, natao hiaro amin'ny fahalovana eo amin'ny tontolo misy atsika. Isika ihany koa dia natao fahazavana, izany hoe hitondra hazavana eo amin'ny fianakaviana, fiangonana, eo amin'ny fokotany, eo amin'ny fiarahamonina. Natao aho io teny io, natao anao io teny io. Aoka samy hatrapa isika, fa ilaitsika mihitsy ny mahatrapa hoe fanasina sy sira isika amin'izao ankehitriny izao. Andeha ary isika hijery hoe inona ary zany ny raharaha nataon'ny Mesia rehefa nirahana izy hoe ty ambonin'ny tany hitafa maha-olombelona. Ao amin'ny Luka 4:20 dia zao nambaran'i Jesosy tena ny Luka 4:20 manao hoe, naran'i Jesosy namakina ny teny rehetra, ny fanahan'i Jehova no ato amiko. Ny fanahan'iza hoe ny fanahan'i Jehova, fanahy masina zany. Nanositra hitory-teny soamafaly amin'ny malahelo izy, naniraka hitory fandefasana amin'ny fatotra izy, sy fampahiratana amin'ny jambo, hanafaka izay nampahoriana rehetra. Mazava eto ny raharaha nataon'ny Mesia. Hitory inona hoe hitory teny soa amin'ny malahelo, hitory fandefasana amin'ny fatotra, hitory teny fanafahana amin'izay nampahoriana rehetra. Mino an'izany ve nao? Izay ny raharahan'ny Mesia, izay ny nataony tamin'ny andron'ny nofony, izay ny nandaniany androm-piainana. Dia hoy ianao hoe oviana ary no nanomboka nanao ny raharahan'i Jesosy. Asan'ny Apôstôly 10:30 dia mahita isika ny fanambarana tahaka an'izao amin'ny anaran'i Jesosy, izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery, sady nandeha nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azo ny herin'ny devoly, satria Andriamanitra nomba azy. Rahantsika mahafantatra fa tamin'ny nanaovana batisan'i Jesosy dia naka endrika, naka forma amin'ny fanahy masina, naka endrika voromailala, nakeo amboniny ny fanahy masina, ary ny toetra niaraka taminy. Iny zany ilay fanosoran'Andriamanitra ny Mesia, Mesia voaositra, Mesia andriana. Nanomboka teo zany Jesosy dia nandehandeha nanao soa, hitam-bahoaka, hitam-poko, hitam-pirenena, ary dia amin'arivony no vavolombelona nahita an'izany. Isika dia nahita ihany koa amin'ny famakiantsika ny tenin'Andriamanitra. Ry havana malala, ny raharahan'i Kristy dia ny asa fanompony, nandinanao asa soa, nitory-teny, nanafaka an'izay nampahoriana rehetra. Oviana ary, zava-dehibe ary ve zany nisen'ny fitory-teny amin'izao androtsika izao. Ao amin'ny Romanina 10:4-7. Romanina 10:4-7. Naran'i Jesosy manao hoe, ataony olona ahoana ary ny fiantso izay tsy ninony, ary ataony ahoana no fino izay olona tsy reny, ary ataony ahoana ny fandeha ratsy misy mpitory, ary ataony ahoana no fitory ratsy ny rahany. Miara-manaiky isika eto fa zava-dehibe zany ny fisian'ny mpitory-teny, zava-dehibe zany ny fitory-teny,
raha vao tsy misy zany ny fitoritena, raha vao tsy misy ny mpitorotena, dia ho be dehibe hatrany ireo olona izay ao anatin'ny tsy finoana, ho faty ao anatin'ny tsy fahalalana. Zava-dehibe zany ny fitoritena. Andriny fito ambin'ny folo dia manohy hoe koa ny finoana dia avy amin'inona hoe avy amin'ny toriteny, marina zany, ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Ka rehefa amin'ny toriteny zany, tenin'ny Kristy no ampiasaio. Miainga avy amin'ny soratra masina izany. Ho antsika mpitoriteny zany dia aoka ino isika, aoka ho resy lahatra fa feo an'i Kristy ny testameta taloha sy ny testameta vaovao. Feo an'i Kristy izay miantefa amin'ireo patriarika, amin'ireo mpaminany, izay ny zavatra ambara ao, ny tantara izay resahanao, dia izy ireny dia nosoratana ho anatra ho antsika amin'izao ankehitriny izao. Fitandremana ho antsika ary mba tsy hamerenantsika intsony ny fahadisoany. Koa amin'inona ianao raha miaino ny toritena ao amin'ny tenin'i Kristy. Ho tahina ny tokantranonao raha ohatra ka ho sofina malady miaino ny tenin'Andriamanitra ianao sy ny ankonanao. Inona ary zany no adidintsika ry havana? Mety efa aminao izay mino eto ny resaka. Inona ny adidinao ho antsika izay mino sy mbola mazava? Marika toko faha 9:15. Anaran'i Jesosy manao hoe mandehanana amin'ny zao tontolo izao ka mitoriny ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Misy ihany ny olona ny mandefa tsy filazantsara no toriny. Tsy mety zany. Ajanony manomboka izao izany. Fa ny mety ry havana ho anao izay mino sy mazava dia izao. Mandehanana zao tontolo izao. Ny fianakaviana io, ny mpiara-monina io, ny mpiara-mianatra, ny mpiara-miasa, ny eo amin'ny fokontany, aoka tsy hipetra-pontsontsony re tompoko. Mandehana mitory ny filazantsara. Raha fitinina zany dia zao hoe mandehana mitory, mandehana mitory, mandehana mitory. Tokony zany tokony fiainan'ny fiangonana. Tokony zany ny fiainan'ireo olona izay mino sy mazava. Jaona 3:12. Anaran'i Jesosy manao hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino ny asa ataoko no ataony koa, ary anao asa lehibe zao satria zao mankany amin'ray. Ny raharahany Kristy, ny fitoriteny, ny fanaovan-tsoa, ny fanafana amin'ny fampahoriana rehetra, dia zany koa ny raharahany fiangonana, izany ny raharahantsika mpitoriteny. Asa lahy raha mazava aminao ny resaka. Manaova amen hoe raha mazava aminao ny resaka hoe amen. Inona ary zany no ilain'ny mpino raha andeha hitoriteny izy? Matthieu 20:20. Anaran'i Jesosy. Izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny farany. Ilay manam-pahefanana anaty asety an-tany zany, maniraka izy dia milaza fa eo ambany fiarovana isika mpitoriteny. Asan'Apôstôly 2:9 dia hoy izy anaran'i Jesosy manao hoe fa azo hery anareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo. Ny fanahy masina zany dia tokony angatahan'ny mpiasan'Andriamanitra isan'andro, tsy ny pastora voaositra ihany re tompoko io, fa eo ihany koa ny loholona, ny diakona, ny filoha-tsampana, izay rehetra nandalo teo amin'ny ranony batisa, izay rehetra ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra, dia tokony angataka ny fanahy masina, tsy miandro fotsiny le amin'ny fitora marina sy amin'ny fitora hariva, fa amin'ny fotoana rehetra, indrindra rehefa anatanteraka drafitra andeha ho fiainana vavolombelona ny fitiavan'ny mpamondra ny fiainantsika. Ao amin'ny Jaona 4:20 dia mazava fa tsy mamela antsika ho kamboty ny ray sy ny zanaka, fa izao no ambarany. Jaona 4:20 manao hoe fa ny mpananatra dia ny fanahy masina, izay rahan'ny ray amin'ny anarako, izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko
taminareo. Ny mpananatra hafa, ilay persona fahatelo ao amin'Andriamanitra zany, irahana izy io, irahana izy io, anao inona hoe ampianatra, ampatsiaro ny zavatra zay noenonao, novakinao, ny anaranao avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Koa rehefa mahazo ny fampianarana ianao, rehefa mandeha toriteny ianao, rehefa mangataka ny fanahy masina ianao, ry havana malalo, nahoana no tsy andeha ianao hitory ny tenin'Andriamanitra? Amin'ity fotoana ity dia miantso anao aho. Raha tsy andeha ary ianao, iza ary zany no andeha? Tiako raha mba hisainotsaina isika. Eritrereto hoe ilay Andriamanitra ao amin'ny voninahiny no miseho aminao amin'ny nofy, amin'ny fahitany, ampiasa fomba sirika Andriamanitra ka ilaza aminao hoe iza no andeha ho irakay, iza no irako, iza no andeha ho irakay. Engane ny valitenao hitovy amin'ny valiten'ny mpaminany Isaia manao hoe inty aho, irao aho, andeha aho. Engane ka mba ho izany, fa tsy hoe inty aho, ny hafa irao. Isika tsirairay avy dia voakasika zany andro zany avokoa, ka manantena zany zao, fa hitombondray zany zao nisan'ny olona zay an'olo tena ilaza ny hatsarany Kristy, hijoro vavolombelo, hitantara ny fitiavan'ny mpamonjy any am-pianarana, any amin'ny université, any amin'ny toeram-piasana. Ny toerana dia mety avokoa hanambarana ny mpamonjy. Koa hivavaka isika ho amin'izany fanapa-kevitra izany. Andriamanitra tomponay io, ianao ilay Andriamanitra zay mitory ny teninao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tety ambony tany tamin'ny androny nofiny. Engane Tompo Andriamanitra ho anay mpitory-teny, ny pastora, ny olona, ny fiangonana rehetra, ny mpino amin'ny fiangonanao, izay rehetra ihany koa nandeha ny fahazavanao, da aoka esorinao ny fanahy-mona. Aoka Tompo Andriamanitra ny hakamona ny fahalainana dia tsy avelan-draka intsony izany. Ataovy hitrapanay Tompo Andriamanitra, fa tokony hamaly ny antsonao izay. Raha mbola manana ny mazava izay dia aoka andeha amin'ny mazava. Ampy izay mba hanomboka ao amin'ny tokantranonay, eo amin'ny manodidina, eo amin'ny fokontany, amin'ny toerana rehetra, ankalamanjana. Aoka Jesosy, ny olombelona rehetra zay nino anao dia ampiasa ny talentany, anao asa soa, ampiasa ny volany, fotoanany eo amin'ny fampandrosoana ny asanao. Dia ta io manokana Tompo ity onjam-peo zay mandefa ny afatra ty ihany koa ianao anie hikitika fon'olona maro ka mba hisy ny fanohanana lehibe atao amin'izany ezaka izany. Dia petraky aminao Andriamanitra ny amin'ireo olona zay nandre ny fampianarana tamin'ity hariva ty, tsy ho tafandro mandry izy Jesosy, fa kosa hiara-iasa aminao ary hisy babo amin'ny arivony hanolotra ny fiainanoanao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia tahaka ny mazantsika dia amin'ny farana treo zany ny fandarantsika amin'ity fotoana ity. Mandra-peona ndray Tompoka, mandra-pahatonga ny fotoana manaraka. Ten'Andriamanitra isika.